mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Faly sy ravindray ny tenako raikizy namako miarabanareo tratry ty sabata mahafinaritra ity. Tafahoana eto isika hiaraka merina indray ary ny lohahevitra fahavalo. Manao ahoana moa ny lohateny lohahevitrintsika izay manao hoe noroahina tany an-tsaha hihinana ahitra. Noroahina tany an-tsaha hihinana ahitra. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjery nandritra ny herinandro dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Kolosianina. Kolosianina 4:4 manao hoe vahoaka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mba ho fantatrareo izay tokony hamalinareo ny olona rehetra. Andonga averina tsara hoe vahoaka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina 4:4. Eny tokoa raikizy namako, manana hafatra mafonja ho aso anazy ho asy ho anao Jesosy amin'ity sabata ity. Tsarovy ary fa manompo an'Andriamanitra mandrakariva isika na iza na iza toerana misy antsika, ary io fitenitsika io dia mahatonga an'Andriamanitra hamaly antsika tsirairay avy arak'izay tokony ataontsika. Ary izany indrindra nge no asehoan'ny tantarantsika androany dia manasa anao ary hanarak'izany amin'ny mpalianana. Tianao ve raha ianao no mipetraka any an-tsaha miaraka amin'ny omby dia mihinana ahitra? Nisy mpanjaka iray rakizy niara-monina tamin'ny biby nandritra 7 taona. Izao ary no fisehoan-javatra tamin'izany. Tsy niala tao an-tsain'i Nebukadnezara mihitsy ny hevitry ny nofo izay nambara taminy. Nirehare izy tamin'ny mahavoalohany amin'ny Babilôna, saingy nanahirana azy fa izy fanjakana andimby azy ao aoriana ao. Dia nanofy hafahafa vaovao indray ange izy. Tsy nahavita nanazava ny hevitry ny nofy anefa ireo olon-kendrin'ny Babilôna rakizy. Voatery ho natsoina indray izany izao i Daniel. Nolazainy an'i Daniel ary ny nofiny, ka izao no nolazainy. Nanofy hazo lehibe iray aho teo afovoan'ny lemaka anankiray. Lehibe tokoa ilay hazo ary toa niakatra nananika ny lanitra mihitsy aza izy. Nidoroboka ireo raviny ary maro ireo vohita teo aminy. Teo amin'ny ratsany no nanaovany vorona ny tranony ary nialokalofan'ny biby samihafa teo amboaniny. Ary nisy anjely iray koa niseho tapoka tamin'izay. Ary nahareho feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe tapao ianjera ny hazo, ratsano izy ary hoay alaminy ireo biby sy voromanidina mba hitady fialofana any amin'ny toeran-kafa. Nefa avela ao amin'ny tany ao amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, ka asio fehivisy varahiny. Ary ao ka ho kotsany ny andon'ny lanitra izy, ary ao ka ny anjarany ho an'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany. Ao ka ho vana ny fony tsy ho fon'olombelona, ary ao ka ho fombiby no aminy, ary ao ka ho fetrandro fito no
holaniana aminy. Izao no fanapana nataoko mba ahafantaran'aina rehetra fa Jehovah no manapaka ny fanjakana rehetra ary omeny izay tiany omena azy izany. Rehefa nandreny nofo Daniela rak'izy dia nahazo fampitandremana avy hatrany tamin'Andriamanitra. No hazavainy fa Nebukadnesara ilay azo goavam-be, nitombo voninahitra sy hery ary fahefana izy. Nanapaka tamin'ny fanjakana maro izy, saingy hitan'Andriamanitra ny avinaviny. Raha tsy manaiky ny fanapahan'Andriamanitra izy dia izy toe-javatra hafahafa anjo azy. Ho verisaina izy ary toetra eny anivon'ny biby mandritry ny afotoana, ary amin'ny fahataperan'izany vao averina amin'ny indray ny fanjakany. Nankaherin'ny mpanjaka mba hibebaka nefa Daniela ny fahotany ka hiala amin'ny avinaviny. Niteny azy izy mba hanohy izay tokony atao rehetra. Naniraka azy ianao ny tsara amin'ireo sahirana izy mba tsy hatanteraka izany faminaniana hafahafa izany. Eritaona taty aoriana nefa rakizy raha nitsangatsangana teo tapon'ny lapany Nebukadnesara dia nibanjina ireo zavatra nirenty sy nahafinaritra nanodidina azy izy. Niakatra indray ny avinaviny ka nirehare tamin'ny tenany izy. Tsy tiva ny Babilôna lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny alehiben'ny heriko mba ho voninahitry ny fahalehibiazako. Raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany rakizy izany teny izany dia nisy feony latsaka avy tany an-danitra nanao hoe ry Nebukadnesara mpanjaka, ianao indrindra no hanaovana hoe ny fanjakana niala taminao, fa horoahina hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny biby ny finenanao. Ampinanahitra toy ny omby ianao ary fetrandro fito no holaniana aminao ambara-pahafantatra ao fa ny avy indrindra no manapaka ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Dia tanteraka tokoa arak'izay voalazan'Andriamanitra rakizy ny faminaniana. Ny aina tsy teo anivon'ny olombelona tahaka ny biby nandritry ny fito taona ange Nebukadnesara ary rehefa tapitra ny fepitaona dia niverina tamin'ny indray ny sainy ka nanaiky an'Andriamanitra ho mpanapaka ny tany izy ary tonga tamin'ireo olon-kendry sy ny andriana ka nanendry azy ho mpanjaka indray. Sarotra tamin'ny Daniela nitondra ny hafatr'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity rakizy, saingy tsy nisaraka tamin'ny mihitsy Andriamanitra. Hiaraka aminao hatrany koa ange Andriamanitra raha toy isika ka mitoetra eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra mandrakariva. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Hiaraka amerina indray isika ny lesona fahavalo. Ho fitiantsika izany satria efa nianarantsika ihany nandritry ny herinandro. Mianatra daholo. Eny ary. Ilay mpanjaka nahitry ny lohateny. Andeha ataontsika ara-nitsenjery izay voalaza ao amin'ny ohabolana toko faha 1 andininy faharoa. Ohabolana toko faha 1 andininy faharoa. Raha tonga ny fiavina volana dia tonga koa ny fahafahambaraka. Fa ao amin'ny manetry tena no misy ny fahendrena. Inona indray ary ny nambarany tao anatin'izany lohahevitra izany. Raha tonga ny fiavina vonana dia manina ozy izy dia tonga koa ny fahafambaraka. Fa ao amin'ny manetry tena no misy ny fahendrena. Tantaran'i Nebukadnesara no nianarantsika ary nambarany lesona fa efa nanome nampiseho zavatra be da be tamin'ny Nebukadnesara Andriamanitra tamin'ny alalan'ireto mpanompony tamin'ny Daniela sy ny namany. Be da be zava-mahagaga izay efa hitan'i Nebukadnesara izay nataon'Andriamanitra kanefa mbola tsy tena nanetry tena tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra izy. Tahitaitra fotsiny rehefa hoe afaka atao amin'ny laforo Daniela sy ny namany. Tahitaitra fotsiny izy fa tsy tena mbola niaika izy fa Andriamanitra tokoa no mifehy ny zavatra rehetra. Nataon'Andriamanitra nanofy indray izy ary nahita fahitana izy ny amin'ilay hazo lavabe izay nipaka tamin'ny lanitra izay naneho ny tenany. Dia nanazava i Daniela fa raha vao tsy manetry tena ianao, raha vao manandra tena ianao dia ho azera hiala amin'ny fanjakanao. Kinanjo tokoa ry tanora namako. Tonga tokoa ilay fotoana izay tsy mbola nanetry tena ihany izy. Fa nireharehiny tamin'ireo zavatra vitany sy teo amin'ny fahaizany sy ny fahalalany. Ny heriny ihany koa
dia tanteraka ilay faminaniana ka tonga biby lasa dala tanteraka i Nebokadnezara. Lazain'Andriamanitra nefany fa Andriamanitra tsy mahafoy anazy ary afaka miasa foana mba hamerenana azy dia 7 taona taty aoriana dia indro fa tafaverina tamin'ny laony indray ny fahasalamana sy ny toerana izay nisy an'i Nebokadnezara. Izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao tonga ny fiavonavonana dia maninona? Dia tonga fahafambaraka. Ary ampianarina antsika izany ry tanora namako. Aoka tsy hiavonavona, aoka tsy hirehare, fa tsy maintsy tonga amintsika ny fahafambaraka raha manao izany isika. Izao anefa Andriamanitra tsy mahafoy antsika. Maniraka ny fanahy masina mandrakariva izy mba hiasa ao anatintsika, hanoro antsika izay tokony haleha, izay tokony hatao. Tia antsika izy ary manao ny azo atao rehetra mba hanavotana antsika sy hamerenana antsika indray amin'ny laoniny. Ary mba ho tahaka ny Nebokadnezara isika rehefa miverina ka manao hoe tsy misy Andriamanitra tahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra no namorona izao rehetra izao, izy no mametraka ary izy ihany koa no manala eo amin'ny toerana anankiray. Miaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra i Nebokadnezara ary tian'Andriamanitra raha tahaka izany isika. Manaiky fa Andriamanitra no mitarika antsika. Andriamanitra no mametraka antsika amin'ny toerana anankiray ary Andriamanitra no mahatoy izao antsika. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro ary izany dia mampianatra antsika ahafantatra fa miasa ao anatintsika mandrakariva ny fanahy masina ary manampy antsika mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary tokony hanaika an'izay fahefan'ny fanahy masina izay isika tsirairay avy. Ny lohahevitra izay nampitana moa dia hoe miteran'Andriamanitra isika noho ny asan'ny fanahy masina tsy hakiato eo amin'ny fiainantsika. Dia andeha ary isika hanapa-kevitra tsy hiavonavana fa hanaraka ny torolalan'ny fanahy masina. Izay ary ny lesona antsika nandritry ny herinandro iny dia mirary soa antsika mba hahazoto hianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Veloma mandra-piaona indray. Miaraba ny tanora manontany rehetra indray natratra izao fotoana izao. Miaraba ihany koa ny ray aman-dreny, ny zoky, ny zandry natratra indray ity fiarahantsika mianatra ity. Lesona fahavalo no ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay verintsika androany. Ny lohateny dia hoe ny maha izy ny olona iray rehefa ela ny ela. Fizarana faharoa. Ny maha izy ny olona iray fizarana faharoa rehefa ela ny ela. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Hebreo 12 dia ny andiny ny faharoa sy ny fahatelo. Amino fa mahay ianao fa andeha rahantsika mamerina izany. Mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandro henatra mba ahazoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanana seza fiandrian'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao tamin'ny mpanota taminy fandrahoan-ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Arak'izay tsinjery izay dia mampianatra izy fa misy ny dia izay iarahantsika mandeha isan'andro miaraka amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay dia izay dia asaintsika hijery an Jesosy. Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Jesosy ilay niaritra ny azo fijaliana, niaritra ny henatra rehetra teo amin'izany azo fijaliana izany mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka ankavanana seza fiandrianan'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny lesona dia nahitantsika ny tantaran'ny Jaona sy Jakoba. Jaona sy Jakoba dia tsy iza fa iray mpianatra Jesosy. Izy ireo dia nanana toetra miavaka ary ny renin'izy ireo mihitsy no nitondra azy ireo teo amin'i Jesosy ary nilaza fa mba ataovy eo amin'ny ankavananao ny iray ary eo amin'ny ankavianao ny iray. Dia i Jakoba sy Jaona ihany koa dia nanana toetra izay nirehdrehitra izay ary nahatonga Jesosy hiteny azy hoe zana-baratra. Tao anatin'ny fotoana izay niarahany tamin'i Jesosy nefa no nanamboaran'Andriamanitra ny toetran'izany Jakoba sy Jaona izany. Nanana ny tanjona izy ireo teo amin'ny fiainany dia Andriamanitra no namboatra n'izany tanjona izany hoe hatraiza. Fa i Jakoba dia izy no
mpianatra maty martiora voalohany. No ny asa nataon'i Jakoba dia niroborobo fatratra ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany, ary ny miaramila romanina dia namono azy satria izay no heverin'izy ireo fa ampijanona izany hafanampo tamin'ny asa fitoriana izay natao izany. I Jaona kosa indray no mpianatra izay maty farany indrindra. Izy naharitra indrindra tamin'ireo mpianatra, ary i Jaona ihany koa nefa dia niharitra ny mafy tao anatin'izany dizy iarahany tamin'i Kristy izany, satria izy dia nalefa sesitany tany amin'ny nosy Patmo. Kanefa na izany ara dia nomen'Andriamanitra fahitana manokana izay tsy azon'ny olona hafa noraisina fa izy irery ihany no afaka nandray izany. I Jaona ihany koa dia anisan'ny rehefa nataon'ireo miaramila romanina tao anaty menaka mamay, kanefa tsy maty izy tamin'izany fotoana izany. Antiako tenenina dia izao hoe ao anatin'ilay dizy iarahantsika amin'Andriamanitra dia miandalana eny ny fiovana, arak'ilay lohateny hoe ny maha izy ny olona iray rehefa ela ny ela. Ao anatin'ny dizy ataontsika rehefa maharitra ny diantsika, misy ny zavatra rehetra sedraintsika dia mivoaka ny maha izy ny olona iray. Ao anatin'ny fanefena izay atao dia mamirapiratra ny olona iray tahaka ny volamena. Rehefa dorana amin'ny afo ny volamena dia mivoaka mamirapiratra tsara. Dia toy izany ihany koa rehefa mandalo zavatra maro tsika amin'ny fiainantsika dia ireny no manefy ny toetrantsika ho tsara kokoa raha raisitsika amin'ny fifaliana izany. Arak'ilay voalazan'ny Jenjery hoe mijery an'i Jesosy Tompo, izy ihany no andeha ho jerentsika. Fa n'aiza n'aiza misy ianao amin'ny dizy ataonao, na vao miandoha ianao na efa misasaka ny dianao na efa madiva hifarana ihany koa dia tadidio fa miaraka aminao mandrakariva ny Tompo, miaraka aminao hatrany izy amin'ny dia rehetra izay ataonao. Efa resiny avokoa izay rehetra miatra aminao, ny fakapana rehetra nandalo eo aminao. Azonao atao no mitoky amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary tadidio fa hitsinjonao mandrakariva izy amin'ny dia rehetra ataonao. Dia irezo ary tanora mantoanto, mety lavo ianao eo amin'ny dia izay ataonao, mety misy zavatra manahirana anao, kanefa jereo Jesosy dia mitoky aminy fa izy ny vonona hitantananao, tsy mahafoy anao, na hanary ianao velively ilay tompontsika izay tena tianao. Ny aina izy hanafony noho ny fitiavananao, ka tsaro fa miaraka aminao eny foana izy isan'andro vaky izao. Ny Tompo any ahitany tanora mantoanto dia ho ao an-tsainareo mandrakariva izany fitiavan'Andriamanitra lehibe izany, ka hibanjinanareo azy isan'andro. Dia miratro soa indrindrareo malaraka indray. Dia faly miaraka amintsika zatovy indray tratran'izao sabata izao, ary indrindra ny tombontsoa sarobidy izay omen'Andriamanitra antsika dia ny fotoana izay ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ito dia manentana antsika zatovy namana fa fotoan-tsarobidy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ekena hoe tena efa mianatra isika ary ao anatin'ny fianarana isika, fa aza tonoina fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony ho ambanin-javatra, satria ny diplôma makany amin'ny fiainana mandrakizay dia tena zava-dehibe, fa ny eto tany dia mety mandalo ihany. Ary tadio fa ny fianarana rehetra dia misy vokany any amin'ny farany, ka ny vokatry ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia araka ny resahako teo hoe ilay diplôma ny fiainana mandrakizay. Ka na dia efa ao anatin'ny fianarana azy ianao dia ataovy lohalarina ny tenin'Andriamanitra. Zay raha teo ny lohateny, izay voalohany aloha, inona ny voalohany? Mahakasika ny ara-panahy ny voalohany. Rehefa ataontsika alohan'ny laharana ny ara-panahy dia omenantsika fanampy ny zavatra rehetra hoy ny teny fikasana. Josoa toko fahavalony dia ny 2:30 hatramin'ny 7:30 misy ny andiny fototra, misy ny tantara, dia ho vakiako vetivety ilay izy dia hisintonantsika lesona avy hatrany. Zao voalazan'i Josoa toko fahavalony dia ny 2:30 hatramin'ny 7:30. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'i Mosesy, izay efa nosoratany teo anatrihan'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholona sy ny mpife azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrihan'ny Levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, na olona hafa firenena na Israely. Ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima, ary ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, arak'izay efa nandidiny Mosesy
mpanompony Jehova fahiny mba hitsodrano ny olona Israely. Zay ilay tantara ao amin'ny Josoa toko fahavalo andiny faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo. Nizara roa ny zanak'Israely teto. Nomena azy ireo ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'ny Mosesy mba ho tandremana. Ary efa nandeha ny fotoana dia nizara roa ireo zanak'Israely ireo, izany hoe nisy nanaraka ny didin'Andriamanitra dia nisy tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra. Araka ny voalaza teo, ny atsasany teny amin'ny tendrombohitra Gerizima, ny atsasany kosa teny amin'ny tendrombohitra Ebala. Ny Ebala moa zany dia midika hoe vatovatoana. Teny amin'ny tendrombohitra vatovatoana ny atsasany zany. Ny atsasany indray kosa teny amin'ny Gerizima izay midika hoe mahavokatra tsara tarehy. Ny Gerizima koa dia midika hoe fitahiana manaraka ny vahoakan'Andriamanitra. Ry tanora namako, ina moa no tian'izany leson'izany ho tsoahana ho antsika rehetra. Tamin'ny voalohany ny Baiboly dia miresaka ny soratan'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra izay nomena Mosesy izay tokony tandremana. Rehefa nandeha ny fotoana, nizara roa ny zanak'Andriamanitra, ny zanak'Israely satria nisy nitandrina dia nisy tsy nitandrina. Zany hoe rehefa tsy mitandrina zany ianao dia na Ebala eny amin'ny tany vatovatoana misy anao tsy misy fitahiana, na Gerizima izay tany mahavokatra misy fitahiana. Ary zavatra mitranga amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandraka ankehitriny dia ohatry mizara roa ihany koa. Misy karazana tanora dia ohatry ny hoe tahian'Andriamanitra mihitsy, ohatry ny mandeha fianarana dia mahay, ohatry ny mandeha ny asa dia mety, ohatry ny mahomby avokoa ny zavatra rehetra. Fa misy kosa ny tanora sasany atao daholo izao rehetra rehetra zao ohatry ny tsy tafavoaka mihitsy. Ary mila ho kivy, mila hamoy fo. Sao dia mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Rehefa miverina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia lasa voasokajany amin'ilay tahian'Andriamanitra. Rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra ianao dia voasokajany amin'ilay tahian'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsika, ninona ataontsika dia ohatry ny tsy mety mihitsy, ohatry ny hoe misy ozony zany. Noho izany, izay voalohany aloha. Tandremo ny didin'Andriamanitra, arao ny sitrapon'Andriamanitra, enaro ny Baiboly, zany ny voalohany, dia ho tahiana isika, hamokatra isika. Fa na tiantsika zany na tsy tiantsika, na dia samy zanak'Andriamanitra azy, dia misy tahiana, dia misy tsy ho tahiana satria ny atsasany mety mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapony, ny atsasany kosa mety tsy dia mivaky loha amin'izany. Ny rariko, anao fiangana vaovao ianao, dia hitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny teniny, dia mba ho tahiana izay ataonao rehetra. Brasondray ary tanora namako, ho aho manaraka fifaliana ilay Franco. Vero Marsia. Fafiti uturi hawamina natauna huai rijai rifanai
Vahelehibe ni fitantanana vavonjity zanaka kadeja Rijai mahai wanai hachizai faliwani nifunai hatsu chaku nita fifaliana indray ny mpiara-mianatra mahalala isany ny miaraka aminao amin'ity fiaraha-mianatra ny lesona fahavalo ity. Ny fiadanan'ny tompo ani ho anao sy ny ankohonanao ary ny fanainy masina no ametraka lesona sahaza ao antsika avy amin'ny alalan'izao fotoana iarahantsika manana izao. Milohan'ny andiniantsika ny fiaraha-mianatra nefa dia andeha hiaraka mivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra, tonga indray izaho eo amin'ny fiaraha-mianatra ny teninao, fiaraha mandinika an'izany, aoka ampitombo ny finoanay ary aoka ampitombo ny fifandraisanay aminao ny lesona izay iarahanay mianatra ankehitriny. Ka ny fanena masina misy no irinay hitaridalana hanome lesona sahaza ao anay. Ny vavaka dia tonononay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana. Izay ny lohateny lesona izay ny anarantsika nandritra nyity herinandro ity. Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana lesona fahavalo.
zao no andininy natao tadidiana dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray am'reto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Filazantsara ny Mateo 5:20 andininy 7. Ry mpiara-mianatra, mahita ohatra maro isika ao anatin'ny Baiboly momba ny amin'ny fanampiana ataon'Andriamanitra amin'ireo sahirana. Ohatra maro no hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Ary amin'ireny toe-javatra ireny dia misy fotoana izay ampiasain'Andriamanitra ny hafa hanampiana antsika na ampiasaina antsika mba hanampiana ny hafa. Ny filazantsara ny fisoratan'ny Luka 5 dia ahitantsika zany tantara manan-danja ny amin'ny hoe fifanampiana manampy ireo mila fanampiana izany. Ny tinambara ty am-piandohana sahady dia izao anatin'ny toe-javatra rehetra ry mpianatra namana isany dia antson'Andriamanitra ianao mba ho mpiara-miasa aminy ka hanampy ireo sahirana na inona ny toerana misy azy. Tena mila fanampiana ny olona. Ary zay fanampianao ny manodidina anao zay fanampianao ny sahirana zay dia tena miara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Amin'ity telo volana ity mantsy dia niresantsika le hoe asan'Andriamanitra asako ihany keo. Asan'Andriamanitra asanao. Tantara manan-danja anankiray no andeha hojerevantsika voalaza amin'ny filazantsarany Luka 5. Tantara zay nahitana lehilahy anankiray naharary ary tsy afaka mihetsika izy nefa mba miandrandra zany hoe fahasitranana izany. Dia nahita azy reto namany. Amin'ny filazantsarany Marka moa, Marka 2 dia milaza fa efatra amin'ny rahalahy no nieritreritra hanampy an'ity marary ity. Mety ho asa mafy ny fanatanterana fanampiana olona anankiray. Mety mitaky faharetana izany, mitaky finoana izany, mitaky fahavononana kanefa tena ilaina ry mpiara-mianatra namako isany ny manampy ny hafa. Ny zavatra tamin'reto fanampiana reto dia le finoana tao anatin'reto efatra amin'ny rahalahy reto hoe tsy maintsy tonga nay eo amin'i Jesosy ity namanay zay mila fanampiana ity. Nandray ny andraiky ny ary amin'ny fiahinareo namany ilay lehilahy reo ary nitondra azy ho eo amin'i Jesosy. Ny fanampiana ataontsika zany dia fanampiana mitondra olona ho eo amin'i Jesosy. Tsy lavolefona izy ireo na dia ny sakana azy fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa ny betsaka loatra ny olona. Zao voalaza amin'ny filazantsarany Luka 5 hoy izy hoe ary satria tsy nahita zay ampidirana azy izy no nabetsahany vahoaka. Be loatra ny olona mila fanampiana eo amin'i Jesosy. Kanefa reto namana reto dia miandrandra hoe metiny eo amin'i Jesosy ity namana marary ity. Dia inona nataon'izy ireo? Nitady ny vahaolana rehetra izy. Nitady ny vahaolana rehetra izy ary voalaza fa tamin'ny fandatsahana laisaka teo amin'ny tafontrano ny vahaolana nentin'izy ireo. Ary ny vokany hoy ianareo, zao ny voalaza amin'ny filazantsarany Luka 5 ka ny andininy 20 manao hoe ary hitan'i Jesosy ny finoana ireo dia hoy izy raha lehilahy voavela ny elokao. Mahafinaritra mieritreritra an'izany fa ny fanampiana ataonao amin'ny hafa na inona mety fahamafisan'le izy rehefa nataonao tamin'ny finoana ka nitondra ny hafa ho afa-pahasahiranana akasitrahany Jesosy izany. Manova fanandramana, manova fandaminana vaovao indray satria faniriany Jesosy ny mba hitondrantsika ireo namana tsy manan-kery mba ho eo aminy. Zao no voalazan'ny mpanoratra kristiana anankiray manao hoe aza miandry ny ilazana aminao ny adidinao. Aza miandry ny ilazana aminao ny adidinao fa sokafo ny masonao ka jereo amin'ny manodidina anao ary eo ka ianao hifandray amin'ireo tsy manan-kery. Zany hoe ireo ory sy mahantra ary sahira. Ry namako isany, Jesosy mihitsy no maneho ny ohotry ny fomba fanampiana
am'ireo tsy manan-kery ary de miantso atsika izy amin'izany. Ahoana moa no fomba fiasan'ny Kristy e? Ary fomba fiasan'ny Kristy io irery ihany no tokony ho ataontsika mba afahantsika manampy ireo sahirana manodidina antsika. Zao ny voalaza, misy dingana 5 ny fomba fiasan'ny Kristy. Misy dingana 5 zay azonao andramana ihany koa. Voalohany ny fangaro tamin'ny olona Jesosy. Ny dikany hoe mifangaro, mifankazatra, mamantatra ny zavatra ilainy. Tsy nialangalana Jesosy, tsy niatakataka Jesosy, fa ny fangaro. Zay ny voalohany. Mba hahafahanao manampy ny hafa de mila mifangaro amin'ny olona ianao. Ary ny faharoa zay nasehon Jesosy, naneho firaisam-po tamin'izy ireo Jesosy. Mety ho sarotro zany tsy moramora zany, fa saingy zao nataony Jesosy izany satria fantany fa antson'Andriamanitra ny fanampiana ny manodidina. De naneho firaisam-po izy. Ny fahatelo de naneho ny fanompona am'izay ilain'izy ireo. Voalohany mifangaro, faharoa ny firaisam-po, ny fahatelo ny toe-tsaina vonin-kanompo, ary ny faefatra ny fahazahoana ny fitokisana izy ireo. Zany hoe lasa mifampatoky zany, tena lasa mpinamana zany, lasa mifankahazo zany, ary ny dingana farany de hoentina fitarihana azy ho eo am' Jesosy. Zay fomba fiasa 5 zay no fomba fiasa tokony ho ataoko, tokony ho ataonao ihany koa. Mila fanampiana ihany koa reo olona zay tratra ny fahasahiranana ny fifondran-toerana maro samihafa. Maneran-tany moa manera zao tontolo zao de betsaka ny toe-javatra mahatonga ny olona hiala amin'ny fonenana mahazatra azy. Ao angamba ny ady, ny korontana, ao angamba ny mety hoe aretina, mety hoe ny loza voajanahary sy ny zavatra maro samihafa ka mahatonga azy hiala amin'ny toerana misy azy ary de sahirana izy. Tsy moramora zany hoe mitsaponenana zany. Ilay Jesosy tsika de nitratra an'izany izy mianakavy. Amin'ny filazantsara matetiky faharoa ka ny 9:150 de maneho an'izany tantara zany hoe na niseho tamin'izy ireo ny anjely manao mialà eto fa mifofo andatsadra Herôda. De niala izy ireo voatery nandao amin'ny Betlehema tamin'ny andro alina Josefa sy Maria ary nitady fialofana tany Egypta mba hanosirana ilay tanana mpandatsadra. Tsy ny Baiboly namako de tsy manilaza ny hoe ohatrany ahoana ny fanandraman'izy ireo fa ny azo antoka tsy mora zavatra niainan'izy ireo. Tsy mora ny zavatra niainan'izy ireo ary tahaka ny tadiavan'i Jesosy, ny ankonan'i Jesosy, ny fialofana tany amin'ny tany hafa. De tahaka izany koa betsaka reo olona mitady fialofana ary mila ny tolo-tanana, mila ny mpanampiana avy aminao. Miantso antsika ary ny ten'Andriamanitra, miantso antsika Andriamanitra mba hahatonga antsika ho tena mpanampy am'ireny olona reny, mamita ny iraka am'ireo olona zay mila fanampiantsika. Ry namako, tsy maintsy manampy arak'izay tratratsika isika. Tsy maintsy manampy arak'izay tratratsika isika. Inona ny fomba atao voalohany ary? Raha mila olona misy olona ataonao fanampiana, mba tianao ampiana, atomboy am'vavaka izany asa izany. Faharoa, tadiavo ny mombamomba an'ilay olona, fantaro inona no ilainy. Asa azonao atao ny mitady fanampiana am'ireo manodidina ihany koa. Azonao atao ny manampy. Re namako isany tena miaina anatin'ny tontolo zay mila fanampiana izao tontolo zao am'izao fotoana zao. Marobe ny olona mijaly sy ory anatin'ny tontolo maro samihafa. Tadio ilay fitsipika ara-Baiboly, fa tena fitsipika ara-Baiboly tokony arahantsika ny ohatra nasian'i Kristy amin'ny fanomezana zavatra ilain'ny olona. Mba hahafahantsika manampy azy ireny ary de fantaro ny zavatra ilainy. Aoka ho feno fitiavana ianao. Fantatsika tsara mihitsy fa tena ilaina, tena betsaka ny olona manodidina anao mila fanampiana. Raha vonana hanampy ny hafa ary ianao androany de tsy maintsy mahita hirika ahafahanao manatanteraka an'izany. Ny toe-tsaina voalohany zay tokony hananantsika de ny fitiavana. Kristy de nanana zany toe-tsaina zany, nandritra ny asa fanompony teto an-tany de nanampy ny sahirana izy. Tamin'ny toe-javatra sasany de izy nanao ny dingana manatona ny olona zay mila fanampiana, fa amin'ny toe-javatra sasany kosa ny olona no manatona azy
ary tsy manosy-potanana ilay mpamonjytsika mamita iraka am'ry mila fanampiana ry namako isany mila miara-miasa amin'Andriamanitra sika ary tsarovy tsara fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra rehefa manao zany rehetrarehetra izany ka de hoy za hoe manaova ndray fiaikana amin'ny fiainanao avo rehetra mba mitadiava amintsireo manodidina anao fa betsaka ny olona zay mila ny fanampianao aza mijery fotsiny aza mitaza fotsiny vatolory ny tananao mila n'zany ny olona tsirairay avy miantso atsika mba hamaly ny zavatra ilain'ny olona rehetra Andriamanitra mety tsy anatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana mety ahilanao azy izy fa Andriamanitra ny malala eny fa na de tsy anatona an'Andriamanitra izy ataovy ny adidinao mamita iraka am'izay mila ny fanampianao Andriamanitra ne hita ianao indray ka aoka anao fanandramana ny am'zany ianao aoka anao fiaikanany am'zany ianao ka angatao isanandro ny fanahy masina mba anampy anao atanteraka zany iraka ao fanampiana ireo zay mila fanampiana ankehitriny ary dia iroso indray isika eo amin'ny fanohanantsika zao sekolontsika zao dia ny fanatanterantsika ny fanatitra ny sekoly sabata zay nitanako anao am'izany fahalalantanana ivavaka ry sika fa maranatsika izao fotoana mahafinaritra loatra izao Andriamanitra rainay izy any an-danitra betsaka tokoa reo olona zay mila ny fanampianay mangataka anao ry zahay meonay ny toe-tsaina feny fitiavana vonina hanampy ireny olona manodidina anay ireny satria mpiara-miasa aminao zahay ary asanao no asanay de mita ny mpiaino rehetra mita zao mpiara-mianatra izao mba hanao fanandramana hanao fanapahan-kevitra hanampy ireo zay mila fanampiana manodidina azy de mita ihany koa ny fanatitra zay nataony teo ingany izany mba ahavita be eo amin'ny fanohanana izao sekoly manomana anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay zao de amin'ny anara Kristy no angatana izany vavaka izany amen. Mianatra eo an-tongotrao